Paoly mpifatotra an Jesosy Kristy. Izany no anasako anao amin'ity marina ity mba haharitra hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, antifaliana indray no ifankahitana aminao amin'izao maraina vaovao izao. Tafahoana soamatsara indray ity amin'ity fandarana ifamamontsika ity. Tonoina mandrakariva aminao sy nankonanao ny siatanan'ny Tompo. Andery iaraka hivavaka isika raha nomboka izany fandaharana izany. Andriamanitra ray eo, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay tsirairay avy ka nomenao izao fotoana izao indray andinihana ny teninao. Mamela ny helokay ary mamondrafo aminay. Aro-tsay temponay ary mifanena masina mba hitaridalana izao dinika izao, ampianatra anay izany teninao izany. Mivavaka dia tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ry mpiara-midinika namana, telo volana vaovao indray no manoloana antsika ankehitriny. Telo volana izay anaovantsika fanandramana vaovao indray miaraka amin'ny Tompo. Dinidinika vaovao indray ny rahantsika manana, mitondra loha hevitra amin'ny ankapobeny manao hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany, ka hotiniantsika anatin'izany ilay hoe Kristy ao amin'ny bokin'ny Filipianina sy Kolosianina. Eo zany no hotiniantsika mandritra ny telo volana. Fa amin'ity herinandro ity tsika dia hijery loha hevitra anankiray manao hoe enjehina nefa tsy navoy. Fa ny androany dia ilay hoe i Paoly mpifatotra an Jesosy Kristy. Ny andininy natao tadina teo amin'ny Filipianina toko faefatra ka ny andininy faefatra. Zao no vaky ny teny. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo hoy izaho indray mifaly. Ampianarina zany hifaly ao amin'ny Tompo. Ampianarina ho faly mandrakariva ao amin'ny Tompo. Mamporisika antsika rehetrarehetra mba manentana antsika rehetrarehetra mba hanana zany fifaliana izany indray androany. Iresaka momba ny amin'ny Paoly mpifatotra an Kristy Jesosy sika androany. Antsoina hoe epistilin'ny fifatorana ny bokin'ny Filipianina sy ny Kolosianina satria tany am-ponja no nandroatan'ny Paoly izany. Araka ny fahitana ankamaroan'ny mpandika Baiboly dia nosoratan'ny Paoly tany Roma ireo epistily ireo tamin'ny taona 90 sy 220 tamin'ny taorianan'i Kristy izany rehetrarehetra izany. Amin'ny bokin'ny Efesianina toko 7. Efesianina toko 7 ka ny andininy voalohany dia zao no fanambaran'ny Paoly. Ary hojerisitsika hoe inona moa mahazava-dehibe ny fomba ilazan'ny Paoly ny mampifatotra azy. Inona mahazava-dehibe ny filazan'ny Paoly mampifatotra azy. Hoy izy hoe ary noho izany izao Paoly mpifatotra an Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa. Ao amin'ny bokin'ny Filemonina toko 1 ka ny andininy 1 dia manao hoe Paoly mpifatotra an Kristy Jesosy ary Timoty rahalahy mamangy any Filemona zay ilay malalanay sy mpiara-miasa aminay. Milaza Paoly eto fa hoy izy hoe izaho Paoly mpifatotra an Jesosy Kristy. Inona ny tiany Paoly lazaina ao anatin'izany toe-javatra izany? Ny zavatra fantatsika dia izao. Nanokana ny fiainany ho an'ny fanompona an Jesosy Kristy ny apôstôly Paoly. Kanefa fantany Paoly tsara fa misy ady-sarotra ao anatin'izany toe-javatra izany. Koa raha anisan'izany fanompona izany no mampifatotra dia vonona mandrakariva Paoly. Ary zay nilazainy amin'ny Efesianina toko 1 ka ny andininy 20 dia hoy izy hoe Efesianina toko 1 ka ny andininy 20 iraka migadra noho izany aho. Iraka migadra noho izany aho. Hitantsika tsara zany fa toy ny hoe iraka migadra nilazan'ny Paoly ny tenany. Kanefa na izany zany azy nanao dimisionera maro, nanangana fiangonana maro, nanofana piasa ho an'ny Tompo maro ity apôstôly ity. Ary tao anatin'izany toe-zavatra izany dia nitanterahany mandrakariva ilay teniny. Ao amin'ny Filipianina toko 4 manao hoe mifalia amin'ny Tompo mandrakariva hoy izao indray mifalia. Ary fantatsika tsara eo amin'ny tantara fa boky 5 farafahakeliny ao amin'ny testamenta vaovao no nosoratan'ny Paoly tany am-ponja. Tsy misy amin'ireo epistily nosoratandreo nefa milaza hoe tany amin'ny fonja taiza no nanoratany ity apôstôly ity. Misy milaza fa tany Efesosy izany, tsy fantatra nefa. Misy milaza fa tany Kaisaria,
tsy fantatra nefa fa nizatra nisy de zao i Paoly dia nigadra tany am'izany fonja nanoratany ny epistily zany. Misy zavatra manokana ihany koa hitantsika amin'ny anatin'ity epistily nosoratany Paoly ity azona mafantatra ny toerana zay nanoratany azy nandritra ny fotoana nahavofonjy azy. Voalohany ny fisian'ny pretoria zay manondro ny fonenana ofisialy ny gouvernoura tamin'ny fotoan'andro zay ny voalaza mantsy eo amin'ny Matthieu 7:7, ny asan'ny apôstôly 7:3, de zao ny voalazany. Asan'ny apôstôly 7:3 ka ny 5:3, de hoy izy hoe de hoy izy iaino tsara ny teninao rehefa tonga aty ny mpiapanganao dia nasainy nambenana tao andapany Heroda izy. Arak'izay toezavatra zay de hitantsika fa tao amin'ny tany Kaisaria moa no nisy ny lapan'ny Heroda tamin'izany fotoana zany, ary fantatry ny mpiambina rehetra fa i Paoly de nambenana tao amin'ny toerana io. Fantatsika tsara fa ao amin'ny bokin'ny Filipianina 1 ka ny 3:10 de zao ihany koa no fanambarany ny tenin'Andriamanitra. Filipianina 1 ka ny 3:10 manao hoe koa ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Fantatsika tsara fa tao Roma de miaramila maro no miambina gouvernoura anankiray, ary ny apôstôly Paoly de tratran'izany fiambenana zany, ka izay no toy ilazana hoe tany Kaisaria no nanoratany Paoly, no nigadrany Paoly sy nanoratany ireo epistily ireo. Faharoa de fantatsika ihany koa fa nanao veloma ireo fianakaviana ankohonan'ny Kaisara ny apôstôly Paoly. Zao ny voalaza ao amin'ny Filipianina 2 ka ny 2:20 manao hoe manao veloma anareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankohonan'ny Kaisara. Ry mpiara-midinika namana, midika zany fa tao Roma no voafonjany apôstôly Paoly, ary nifandray tamin'ny sy nanompo ny ankohonan'ny empereur tao Kaisara izy. Ry mpiara-midinika namana, ahoana no ahafahantsika manao zavatra tsara amin'ny olona fantatsika fa managadra antsika? Ny apôstôly Paoly de nanao an'izany toezavatra zany tsy mora no manao zany, kanefa de zao noho ny fitiavany ny asan'Andriamanitra de nitanterahiny izany, ka dia nanao ny asa mandrakariva, nanao ny fanompoana an'Andriamanitra. Androany ary de tiako nitarika an'izay amin'izany hoe tsy mora manao ny asan'Andriamanitra, kanefa ampifaliana mandrakariva kosa no anatanterantsika izany, ka dia mirary faherezana manao indray amin'ity androany ity. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, misotranao izay no nidinika izay nomenao anay androany, ka nampafantaranao anay ny ezaka, ny fanompoana nataon'ny apôstôly Paoly, ka natao hoe tao anatin'ny fifatorana azy no nisy azy de mbola faly mandrakariva izy manao ny asa fanompoana. Ampio ihany koa izay Andriamanitra mba ho faly mandrakariva amin'ny fanompoananao na inona mety ho setrainay ao anatin'izany. De apetraka tananao ny tontolo andro androany, tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.